fahaizanay zay oventsoky ao anaty lay gasikaramaniko tiako fony anao na manananao Nyatsarana-nanani laitany zay iraisana tiako fony anao na manananaory sy misy toanao rigasikarako ny vavaka atao hoe utainane anao iadana ny taniko Zaidi ya tuseme
Kulai Yarabatu Pokuba, Tulatsuizika Reja et Tu Amichanu Anjemish Anjoani Sabat. Engani Tia Puti, Azawantik Fialanana, Sifi Fialanau, Avi Amirei, Arambena Kwa Isika Malayasi, Aminizao, Fanyaladana, Nifir et Benani. Aneovadena Isa. Classe Arab Tafola Sunsar, Arab Foketa Samsu, Arab Madonisu, Usqua Vilay Retito, Arab Madame Nisu, Arab Utafita siku Sangana menyanyi yang mengambil ada isi kira-kira berkomandu layan umam sifat mafagana maru waswanau anda orang dengan pifalin tirti mirafiran pifalina yang volloi fatelu sfazi mirafiran pifalina
Jehovah-Andriamanitra ianao fa ianao efa vidiny Jehovah-Andriamanitra ao ny firenena rakitra soa azy mihoatra no firenena rehetra ambony-tany. Vasikara.
isaoranay lehibe tokoa ny anaranao amin'ny tsy maraina ity fa tafavory eto izahay rehefa mambilinao mitsorinao ny ainay nandritran'izay lasa izay ka tonga amin'izao fotoana mamy izao fotoana izay antsokanay ilerana sy ankalazana ny anareo mamelany fa ny tsy famendreanay ny fahotanay izay efitra mampisaraka anay aminao ary amin'tsy maraina ity idina indrindra mba hiaraka aminay eto ianao ary tsy ianao ihany fa ny fanahy masinao hidaridalana anay amin'ny zavatra rehetra natao ka hoanitra mampofina eo amin'ny seza fiandriananao ny fiderana na ny teny na ny zavatra rehetra ataonay eto androany isaoranay anao manokana satria afaka andro vitsivitsy ny tanindrazanay dia i Madagasikara izany iankalaza ny fa enao roa fotoana nazoina n'izany fahaleovatena izany misaotra satria avy aminao izany ary dia rainay anaranao satria lehibe tokoa izany hoe firenena mahazo ny fahaleovatena izany tsapanay nefa ankehitriny fa mbola ao anatin'ny alala izany firenena izany ka mivavaka aminao izahay mba hitahina manokana ny tsirairay avy ao amin'izany firenena izany hatramin'ny kely indrindra ny tanora ny lehibe ireo zoky olona dia mangataka izahay mba ho tahinao izany firenena izay izany dia anisan'ny vahoaka izay hoety fa tsy nayanko ny mpitondram-bavaka andreo mpitondranay tsirairay avy ny ty manety mba menao fahendre tsirotsay ahafahany izany firenena izany firenena handroso matahotra anao mame voninahitra sotra satria afaka mitondram-bavaka n'izany firenena izany tsy anay ny anginy ny amin'ny zavatra nyseo teo anivon'izany firenena izany tamin'ny herinandro lasa misy hoe fahoria olona manoy zanaka praitapo avanakaiky toko malalo mivavakay amin'ny tsy magaty dia ny ampahirezanao amin'izany fianakaviana izany ampitodio anao aminazy ireo fa misy ny fanantenana dia ny amin'ny fitsanganana maty efa ho avy tsy hoe ianao ao anahitra iny tsy manantena izay fampaheky sy ampiary ary antrosanga izany firenena izany anao zao fotoana izao ieny mivalaka fa tonominay izany naminarana Jesosy dia amen.
Bonjour les enfants, bonjour les grands. Je remercie particulièrement les enfants pour leur contribution ce matin pour ce temps de culte. Donc à l'honneur aussi de l'anniversaire de la fête nationale de Madagascar, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est très beau d'entendre nos enfants parler en malgache et de faire l'effort pour qu'on arrive à comprendre ce qu'ils nous disent. Alors, est-ce qu'ils sont avec nous là? Ils sont où nos enfants? Est-ce que je peux voir les mains qui se lèvent? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Moi, vous avez aussi le plaisir d'être dans la maison de Dieu et de vivre ce temps de sabbat avec lui. Oui? D'accord. J'ai une histoire à vous raconter, mais en fait, c'est une histoire que vous connaissez assez bien. Mais j'avais quand même à cœur de vous le repartager ce matin parce que c'est une histoire qui nous concerne tous. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce petit garçon? Bon, les grands aussi peuvent participer. Ce petit garçon qui était parmi les disciples quand Jésus a partagé son message. Ça vous parle un peu plus ou pas? Non? Et là, est-ce que l'image vous parle un peu plus? Oui. Je ne sais pas s'ils peuvent se rapprocher, peut-être les enfants, oui. S'ils ne voient pas, s'ils sont loin d'habitude. La place là. Ah oui, voilà, s'ils peuvent le toucher. Mais d'habitude, on fait comme ça. En fait, aujourd'hui, on a changé un peu parce que comme vous avez participé aussi pour le coup. Est-ce qu'il vous parle de ce petit garçon-là avec Jésus et les disciples? Tu connais? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et il avait quoi comme nourriture? Hein? Des pains et des poissons. Qui se rappelle combien de pains et combien de poissons exactement? Oui, 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'autre chose? Oui? Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc effectivement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se rendait, comme tous les autres enfants, en fait, tous les enfants étaient intéressés par ce que Jésus racontait. Parce que Jésus parlait de sagesse, à travers des paraboles, il parlait de Dieu. Et tous les enfants aussi étaient intéressés et venaient. Et ce petit garçon, ses parents lui ont préparé un goûter. Vous savez ce que c'est quand les parents nous préparent un goûter? Est-ce que vous tenez à votre goûter, n'est-ce pas? Nous, on a été au camp il y a 2 semaines, et puis c'est vrai que c'était très important d'avoir dans son sac, chacun devait avoir son goûter. Chacun devait avoir sa gourde, chacun devait avoir sa petite casse-croûte. Parce que quand on est en train de marcher, quand il commence à faire chaud, et quand on ouvre le sac, là, on est bien content d'avoir son goûter, n'est-ce pas? Et donc, ce petit garçon, ses parents ont préparé, il avait tout dans son sac. Il se rendait donc à cet endroit où il y avait tout le monde où on parlait de Jésus. Et quand les disciples commençaient à paniquer, parce que comme tu disais, Chichi, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passait et les gens, ils avaient faim, en fait. Ils avaient faim, ils se sont dit, mais comment on va faire? Il n'y a rien à manger, on a faim. Alors ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, non mais là, il faut que tu renvoies les gens chez eux parce qu'ils ont faim, il faut qu'ils mangent, donc il faut tout interrompre et il faut qu'on s'organise autrement. Et Jésus a dit non, on va rester sur place. Et qu'est-ce que le petit garçon, il a dit? Il a dit quoi? Voilà, il a sorti son petit goûter à lui, que sa maman lui a préparé.
Et il a donné à un des disciples et il a dit, on le voit sur la photo ici, il a dit, moi j'ai 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Est-ce que tu pourrais proposer à ce qu'on le partage? Propose à Jésus, s'il te plaît. Et donc André a pris ce qu'il a amené. Il a amené vers Jésus, il lui dit, mais c'est tout ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça ne va pas suffire à nourrir tout le monde. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ce que le petit garçon a donné? Oui, vas-y, Chichi. Il les a multipliés. Mais voilà. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Combien de paniers de pain s'est rempli? Combien de paniers s'est rempli de pain et de poissons? Peut-être les adultes pourront nous aider là. Beaucoup. 12 paniers après. 12 paniers qui viennent qui a un miracle qui est parti de ce que le petit garçon a donné, n'est-ce pas? Un miracle qui est parti de ce que le petit garçon a donné. Donc ce que j'aimerais vous amener et qui m'a aussi touché cette semaine, c'est que à l'endroit où Jésus nous place dans notre vie de tous les jours, si on ouvre notre cœur à partager aux autres, Dieu peut fructifier et multiplier notre don. Et c'est vrai qu'on peut se dire, le petit garçon, il pouvait très bien se dire, non mais déjà, moi, je me suis préparée à avoir mon goûter. J'ai pris le temps de demander à ma maman, je l'ai rangé, et pourquoi j'ai partagé avec tous ces gens? Il ne restera plus rien, il restera un petit morceau. Mais voilà, il n'a pas fait ce choix-là, il est allé voir et puis il a partagé et Dieu a fait un miracle. Et Dieu nous a créés comme ça, en harmonie les uns avec les autres, dans le partage, dans la joie. Donc partout où on se trouve, donc ceux qui étaient au camp par exemple, ils ont fait l'expérience de partager. J'ai partagé à une maman tout à l'heure, Giovanni, il a partagé son lit, son matelas avec Jailon tout le long du camp, partagé la fête. Le partage est vraiment source de joie. Donc je vous invite là où vous vous trouvez de partager. Alors de manière aussi à ce que vous en ayez, c'est ce que Dieu nous invite à faire ça. Donc pour faire la différence, d'être dans le partage, pour que Dieu aussi puisse parler à travers nous, à travers notre témoignage. D'accord? Donc c'était la leçon des enfants ce matin et puis je nous souhaite à tous un bon sabbat. Jeremia anasema, kwa hiyo Jehova Mungu azama nao mbona sasa andea mizani yetu ni mambo na yeye alizali yetu ni diku ambaye ni bwana Manasa alo kasha ni vaibuli kahamaki Isaïe boasomacha awamini Mathieu tuku faadimi Mandini fa efacha ambifuna Amini enarani Jesusi yanareo nufazavan Islam tutu Islam Wabulana tufa efacha abifulu anafa efacha amintempulu nifa marinana manajacha nifilenena. Amen. Falmi arabantsika rehetra fety-pirenena daholo nareo dia tandremo sao dia miaka centre fa rehefa mahita olo hoe dia tsy amaiky rafitony nareo rehefa le sakafo andro lehibe any Madagasikara sy matsika koa ny fety-pirenena satria andro iray ireritsereta tanora hoe ino azo tanora atao amin'ny tanindrazantsika amin'ny maha-kristiananay dia fara satria mizara aminareo terin'Andriamanitra maha-tanoranay
mbola amin'ny 26 juin no tena fetim-pirenenantsika fa afaka mitondra-bavaka ny Madagasikara. Mbola miarabana rehetrarehetra fa intsika matetika hoe ny tanora ny hoavy firenena fa zay tany eto androany ampisaonareo hoe tanora koa ny ankitry ny firenena sy ny safiangonana izany hoe tovetelo miandro santsika hoe amin'ny rehefa libena hoe miandro hoe amin'ny anyorina fa afaka mety hatramin'ny tanora dia zay ny mahatsiradafiny tany Andriamanitra dia afaka mampiasa tanora amin'izao taonany izao. Ohatra voalohany afaka maka an'ilay tantarany Davida ilay tantarany Jeremia andao ovakely indray ilay tantarany Jeremia amin'ny Jeremia voalohany 4:4-5. Efa novakitsika fa andao evaka indray. Tonga tamiko ny teny tompo hoe hatry ny fony anao tsy mbola nofony tanatokio no efa fantatro ary hatra ny fony anao tsy mbola teraka no efa nao asiny tsy notendreka ho mpaminany ho amin'ny firenena maro dia hoy aho indrisy ry tompo Andriamanitra indro tsy mahay mandateny aho fa mbola zaza fa hoy ny tompo tampo aza miteny hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra niroako anao ianao ary izay rehetra didiako anao no ambaranao aza mataotra azy ianao fa momba anao aoka hamonjy anao hoy ny tompo. Eritreretinareo Jeremia mbola tanora kely izy ngambana mbola 10 taona izy fa nampiasain'i Jeremia Andriamanitra no manao zavatra ngeza be. Tsy mety le manao hoe za mbola zaza, za mbola tanora, za mbola tsy mahay miteny, za mbola misy zavatra atao efa Andriamanitra te ampiasaina anao satria tsisy zavatra ngeza be tsy ry hain'Andriamanitra. Dia misy ohatra faharoa afaka maka an'ilay tantarany Davida tsika andao vakitsika Samuela voalohany 7:2-3 ka-hatramin'ny 9:30. Dia hoy David tamin'ny Saoly oka tsy hoketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao dia andeha hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'ny David tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola tanora loatra ianao nefa izy dia mpiadatra amin'ny fahazazana. Hoy David tamin'ny Saoly ny mpanomponao dia niandry ny ondriny ray ary nisy liona sy bery tonga tao ka nakazanak'ondry teo amin'ny andian'ondry dia nanenjika azy aoka namely azy ary azoky tena bavana ilay zanak'ondry no ny Andriamanitra ay izy dino azy tamin'ny somony ary nasiako ka maty. Ny liona sy ny bery dia zany novolon'ny mpanomponao ary io Filistina tsy nifora io dia tahaka ny renany reny satria miantsy ny miaramelan'Andriamanitra velona izy. Davida koa dia mbola tanora kely izy fa navita namono era Siona izy dia ary mino izy Andriamanitra dia Andriamanitra anampy azy andresany Goliata tsika. Dia androany dia milaza aminareo hoe afaka mameratra amin'izay toerana misy azy ny tanora dia any am-pianarana, any an-trano, any fiarahamonina, ohatra any am-pianarana dia afaka mijoro amin'ny marika tsy manao ilay zavatra anao tontolo izao ohatra ny fokony sigara mangalatra zavatra ohatran'io. Any am-panaovana sport isika dia afaka miteny hoe za tsy milalao match sabotsy satria kristiana mitazona amin'ny sabata dia za tsy manao.
zay zany avelako amiray ihany le fitesana. Izako ny zay teny Jordana teo a, dia hoentiko aminareo ny lohateny faharoan'ny Tenese fakiko aminareo hoe izy a, hoe olom-pirenena araka an'Andriamanitra. Dia misy tiana mbaoko anazy toko sandina amin'ny Matthieu toko 10:1-7 miteny hoe anareo ny fahazavana tontolo izao tsy azo avelona izay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra. Natao hoe fahazavana moa zany dia mitondra soa eo amin'ny manodidina, dia izay fahazavana zay zany a dia manomboka amin'ny ataontsika hoe soatiavina na valeur la paix français. Zany hoe raha te hanana izay firenena milamina sy voataiza zanytsika dia mila manomboka amin'ny tanora le izy. Dia misy toromarika maromaro zany mila arahana mba azahoantsika an'izay soatiavina izay a sy mba ho lasa tanora modelitsika eo amin'ny firenena. Voalohany indrindra misy ny fitondran-tena, faharoa misy ny fomba fiteny, fahatelo misy ny fihezahana amin'ny fianarana, ary efatra misy ny fanajana ny hafa. Reo zany ezaka mila rahantsika mba olona modelitsika eo amin'ny firenena sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Faharoa an'izay toko sandiny faharoa vakiko aminareo tao eo ambonina toko 720, 730 izay miteny hoe ny fahamarinana manambotra amin'ny firenena vokanota kosa dia fahafaraka amin'ny olona. Mitety toko sandiny ity tenenina zany a hoe ny fomba fiainantsika sy ny fomba fiaintsika amin'ny isan'andro zany a amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina sy amin'ny firenentsika. Raha tsara ny fitondran-tenantsika dia misy fiantraikany tsara izay amin'ny firenentsika, mora ratsy kosa moa izy dia misy fiantraikany ratsy amin'ny firenena le izy. Dia tsika tanora sy zanak'Andriamanitra tsika tokony mamy modely mamy modely sy mba mampatonga atsika ho lasa tanora tokony andraikitra zany amin'ny fiarahamonina. Zany hoe lasa mila olom-pirenena valiny tsika, mazoto miasa, manao soa sy mampisehoatra tsara eo amin'ny fiarahamonina. Za dia miteny aminareo hoe tsy atao no zava-dehibe fa ny fo. Raha maneka ny oamasina ampiasain'Andriamanitra sika tanora dia afaka ampiasaina isika manao tsara amin'ny manodidina antsika. Afaka manangana firenena matanjaka Andriamanitra ny alalan'ny tanora matoky. Dia anisako ny teny Jordana moa zany a raha mitsangana sy mily foantsika dia Andriamanitra hitantsika sy hitany izay toerana nevintsika amin'ny alalan'ny tanora sy zavatra rehetra ataontsika zany dia mba ataontsika mba ho an'Andriamanitra dia mba izy koa hitantsika sy izay toerana misy antsika. Tainga anie mba mifambahino an'Andriamanitra foantsika sy mba hanao izay zavatra tenenina dia amin'izay koa mba mampandroso ny toerana izay misy antsika. Amen. Saludos.
faly teria toerana teria indraviko ny tenyle ray aman-dreny izay fantatsika izy izy hoe faly aho tena faly aho raha mahita anareo tsy ny mahita anareo ihany mahafaly an'andro any a fa mahita an'reto zanatsika izay miangaly izany teny malalatsika izany a raisiko tahaka ny fandraisana anjara sahady mano fampandrosoana ny firenena ifanekenareo ny fandraisana anjara tamin'ity androelika dia makasisaka anareo ateraina ny tompo hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ranay masina sy tsara ny Andriamanitra natona anao izay amin'ny anarana Jesosy Kristy tombo sy andriamay atotry anao Andriamanitra ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay na dia mbola zaza ary izahay tahaka ny jereny avy aminady na dia tanora ary izahay na niendrika na dia lehibe azy izahay dia miantso anay ianao androany mba hanatanteraka ny asanao mba ho fahazavana izao tontolo izao ary mba hanoko anao ihany koa ary ho fitaratra n'aiza n'aiza toerana andehananay eny Andriamanitra miantso anay ihany koa ianao androany mba ho fitaovana hampandroso ny firenena malalanay dia Madagasikara izany koa raha natateraka izany antso izany izay androany dia mangataka aminao izay mba ho tanterahanao aminay ny tiany fampanantenana sy ny sodrano izay omenao manejiry amin'ny mpaminany eo amin'ny toko voalohany andiny favalo manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao mandrakariva naranao Jesosy nangatanao izany. Amen. Ti
dia trokony mamarana ny fotoanantsika satria moa tsika efa programme izay teny malagasy foana ny nataontsika androany dia na dia ny avoir espace antsika no misakafo rehefa eo dia efa nanao efa nanomana sady ny ankizy hoe anao vavaka amin'ny teny malagasy koa dia angadantsika eloana tonga dia hanambatra antsika amin'izany vavaka izany dia aoriana izay ny filazandrana. Liturgie spéciale de ce matin pour la fête nationale Malagasy. Ça fait 60 ans, 65 ans pourtant, 65 ans qu'on est libre, enfin indépendant. Je ne sais pas si on est libre, mais on est indépendant. C'est deux notions un peu différentes. Merci à l'équipe de liturgie qui a fait leur maximum. Et ça fait chaud au cœur de vivre cela une fois par an. Une annonce pour la fête nationale, la célébration de la fête nationale de demain. Je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse à vous. Et aux grands. Demain, nous allons célébrer la fête nationale de manière laïque au stade de la Baguette à Saint-Julien en Genevois. On attend entre 300 et 400 personnes parce que c'est dédié à tous les Malagasy du bassin lémanique, toute la Suisse, toute la Haute-Savoie, la Savoie, le département de l'Ain et ceux qui sont de Grenoble et Lyon aussi. Je fais partie des organisateurs et je vous annonce que les festivités commenceront à partir de 10h du matin. On a fait venir le groupe Zouar et Zouar, le groupe va venir à 11h. Ils sont encore à Paris en ce moment-là. Et demain, ils vont prendre le train le matin et ils vont arriver à 11h. Donc à 10h, tous au stade de la Baguette, ou notre rond de la Baguette. Pour vous les jeunes, il y aura du foot à gogo, pétanque et beaucoup de jeux aussi pour les enfants. Je m'occupe spécialement des enfants et je demande aux parents si vous vous sentez être appelés pour prendre soin de nos enfants demain, vous êtes les bienvenus parce qu'on a besoin des adultes et des jeunes pour s'occuper des enfants. On fera beaucoup de choses. Que chacun amène son repas, il n'y aura pas de vente de repas. Que chacun amène son repas. Tout ce qu'on a comme stand, c'est un stand pour les boissons. On peut acheter des boissons. Parce qu'à ce moment-là, en ce moment même, l'équipe est en train d'aller au magasin Métro pour acheter des boissons non alcoolisées. Alors, on sera de 10h jusqu'à 22h au stade de la Baguette à Saint-Julien-en-Genevois. Il n'y a pas de prix d'entrée. Tout est gratuit. Il est vraiment gratuit. Y compris le spectacle jusqu'à 22h. Néanmoins, on invite chacun à se préparer à ce qu'il y a dans des quêtes d'offrande pour le groupe Joie.